Miarabantsika rehetra ny tantarantsika an'io dia mitondra ny lohateny hoe fahendren'olombelona sy fahendren'Andriamanitra. Tany amin'ny faritra tsy hita maso, tany Inde tany, dia nisy misionera iray gaga sy talanjona rehefa nahita 70 olona niova fo niala tamin'ny finoana hindoisme. Nangataka hanao batisa amin'ny rano izy ireo. Anisan'izy ireo dia nisy tovolahy 12 taona teo eo izay niatakataka niala lavitra, nakanaka sisiny izy. Ilay misionera rehefa nahita ity zazalahy ity mbola tanora loatra dia niteny taminy hoe: eno ianaka, manahy aho fa sao dia tsy azonao tsara satria raha miverinalana ny ianao dia fijoroana vavolombelona ratsy ho an'ny filazantsara. Fa iverinao afaka enim-bolana ary raha hitako ianao fa mahatoky dia azoko atao ny mandray anao amin'ny batisa. Rehefa nandray izany ireo olona dia nitsangana avokoa ireo vondron'olona ary ny iray tamin'ireo niova fo dia niteny mafy hoe tamin'ny anaran'izy rehetra fa raha mise misionera izy anie nampianatra ny zavatra rehetra fantatray momba an'i Jesosy Kristy e. Izy no fitaovana nampiasain'Andriamanitra hanao ny asany. Ny filazantsara dia tsy resaka taona fa resaka fo. Raha afaka maniraka ankizy Andriamanitra anehoany ny voninahiny sady fantatsika tsara fa afaka izy ampiasanao no te ampiasanao ao amin'ny mpiray vodirindrina aminao sy ny olona fantatrao. Nde ho tadidintsika ny tenin'ny Paoly apôstôly amintsika ao amin'ny epistiliny Romanina 12:1 sy 2 manao hoe: ry havana, satria efa nanehoan'Andriamanitra ny hatsara-pony isika dia manainga anareo aho mba samy hanolotra ny tenanareo ho sorona velona voatokana ho an'Andriamanitra sady hankasitrahany. Izany no fanompo-pivavahana tokony ataonareo aza amin'iray lasitra amin'izao tontolo izao, fa meteza hovan'Andriamanitra ka hiavao saina tanteraka mba hahaizanareo mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sy hankasitrahiny ary lavorary. Andriamanitra ane anampy anao.